Omaly no nandanian'ny teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna ireo fanitsinany Etrasiaba alain'ny commune Antananarivo renivohitra. Fanitsina izay nambarany teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa entina hanatsarana ny fampidiram-bola ny commune. Mbola hijanona eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany sika ripijery ajaina ao anatin'ity vaovao manaraka ity. 80 miliara ariary ny vola eritreretin'ny commune Antananarivo renivohitra trosaina amin'ity taona 2022 ity. Mitarika resabe teo anivon'ny fivorian'ny filan-kevitry ny Antananarivo renivohitra ny trosa izay eritreretin'ny commune Antananarivo renivohitra atao amin'ity taona 2022 ity. Trosa izay fantatra fa mahatratra hatrany amin'ny 80 miliara ariary. Andeha rojerentsika ny sary. 80 miliara ariary ny vola eritreretin'ny commune Antananarivo renivohitra trosaina amin'ity taona 2022 ity. Toejavatra izay nitarika resabe teo anivon'ny fivorian'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy misy ny fanazavana mazava avy amin'ny fahefana-panatanteraka mikasika ny antony sy ny ilaina ny fitrosana vola be io araka nambarandramatola Latsina Ravololomanana. Ary ny vinavinana teti-bola naroso ny fiajijian'ny tanàna Antananarivo teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna mihitsy ihany koa no tsy mitombony. Misy vinavina hitrosa vola 60 miliarda ariary amin'ity taona 2022 ity. Io vola 60 miliarda ariary io anefa dia la voalaza fotsiny atao investissement ary apetraka ho tantanan'ny direction le hoe 3P partenariat public privé. Fahafantarana an'izany 3P zany dia tokony apiditra fa tsy hindram-bola. Zany hoe miverina makany amina fitantanan'olo tokantsika na olona vitsivitsy zany fa tsy mandeha makany amin'ilay tena fanapariana. Io le lazaiko hoe le toe-tsaina nandrafetana n'ilay teti-bola ary ny takinay zany takiko amin'ny mampanolotra amin'izao fotoana izao dia ny hoe tokony ho avy eo anivon'ny mpanolotsaina ny be ny tanàna hanazava aminay amin'ny ambangovangony ny vinanasany amin'ny 2022 ity ary indrindrindrindra ny teti-bola eritreretina entina manana an'izany fa tsy atao bambaray ohatran'io tsy atao varotromby anaty ambiaty ary tokony atao anaty mangarahara tanteraka. Zay ny ady hevitra be ny fanazavana atao zany nandritry ny adi-pamantaranandro efatra maly ary mbola hitohy amin'ny alakamisy ho avy zao satria misy ihany koa tao fandiniana ny hoe fampiakarana ny etrana ny aba taxa zany alaina amin'ny ponina eto Antananarivo ohatra hoe ny abatsena, ny ofan'ny pavillon, ny ofan'ny saran'ny panneau publicitaire, ny etra isa maromaro izy ao. Mpanolotsaina team telo amby telopolo amin'ny 720 tonga amin'ny vorona nandaniny fanitsina ny etra sy ny aba eto Antananarivo renivohitra. Nanao vady fotsy kosa ny mpanolotsaina avy amin'ny hery hafa toy ny mpanohitra Tariandramatola Latsina Ravololomanana. Itony alakamisy ho avy izao ny fivoriana andinian'ny filan-kevitry ny tanàna amin'ny teti-bola 2022 ampiasain'ny tanàna Antananarivo renivohitra.